Ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Judas Pitia, asa soratry Sokrandry na Akora Voasedra. ireo amelona ny tantara Valy, Daly, Liva, Lalison Miaraka amin'ny lirika mandrindra sy manatotosa Olivaso, Rakotondrina misahana ny milina fandraisam-peo Danilson, Rambeo Mazafy Ody ry Garafatro a! Ao ihany fenareo e! Ody re olona! Marina raha misy andry mihitsy amin'ity orana mikija be ity a. Ny alika koa moa amin'izany tena mivovo be manao ny ataony. Dia inona re nataoko hoe? Aleo ranga miantso ihany lony a. Ody Garafatro a! Vonjana e! Garafatro a! Fa manenona koasa ny titany filazany fa oatra ny tena fofo be tsy mitsanona. Tapaka hatramin'ny torimaso mihitsy nefa tena mbola vao eo amin'ny manofo manisa vola. Ohatriny zao ny voisako farany teo. Ny orana koa moa ty manao ny ataony. Nasa ny alika zany azo dia mba misy mpangalatra David raso mihitsy aloha iariny eto ba. Mba mifiry koary zao andro zao. Ambe folo sasany alina. Ody Garafatro a! Ao ihany fenareo e! Ohatra misy miantsoantso izy zany a. Rafatro a! Andraso aloha hoe ho tazaniko eto am-baravarakely. Fatsy randriva io. Tena randriva. Misy olona veo e! Fa misy inona ary? Inona ary ny tadiavany ako aty amin'ity andro alina be ity? Azafady rery Garafatro. Fojy rehefa hoterako rafara. Tsy hitako izay atao. Reza lahy ty koranga tena tsisy atony. Ka maninona rakatera mety namakany amin'ny hôpitaly e? Inona ny dirako amin'izany? Azafady re, nareo mba manana fiara re dia andao mba hoentina makany amin'ny hôpitaly izy a. Ao rehefa orenana ny lany a. Hony a, tain'Andriamanitra nareo. Ary so dia mba avina misavy ary ala ty. Avina misavy ahoana indray. Ka raha tsy fiara-dala tompony ako. Aza manadala lesy randria. Nanamboatra azy laha tsy niantsoko rehefa moka azy mila fanampiana. Soka ohatran'ny lasa lavitra be kosa ke za mifafanao zany. Mavonjeo rehefa inona ty. Tena tsy mahavita lesy fa vitao reriany ianareo a. Zany toetranao zany kosa raha soka ohatran'ny sao dia mba tsy mety e. Mahantra tokoa moa ny tenanay dia ataonareo amin'izay tianareo hanaovana azoko. Tsisy vidiny eo anatrehan'ny olona mihitsy. Manapaka ny torimaso ke lafa ataovy ihany ny elaka azy. Atory aloha. Ody ry fara. Tonga e. Nanahoana ianao tato zay? To ohatrany maheno feo an-jaza mitomany angia zany e. Teraka be mivadiko hoe fara. Teraka rery tato ve ny zy e? Maninona ary raha fara zany tsy mietsika tsony. Fara! Fara! Mifoaja fa io angeny zanatsika e. Teraka ihany ianao. Rafara! Matray! To tsy mihetsika mihitsy inge izy zany.
Lanitro maty ve mivadiko hoe tsy matory fotsiny izy fara ary toa ohatrany tsisy fofona atsonakeo ampavorony zany tena mifona re avadiko tiako fa ohatrany tena tsisy tsony ty mivoaza re anao ry vadiko mivoaza fa mijaly ny zanatsika jereo izy fa ampitomany fotsiny mitadinona angamby izy fara hoa voaza hoa ianao sady amin'izay lahankely ange izy zany ka mody rezady ve tena misopatra loatra kosa any tany tia toahoana zany ty zasy ty aloloany rakofako amin'ity lamam-pandriny ty ohatra tia toahoana koa ty tadipotra anyity zany ohatra alolo ny tapahana amin'ity antsy ty mafy ty re olona mangito fa tsy maintsy atrehana fifanina kely no sy para-pahoriana ka mavesatra tanterake tonga sola izay lary zanako ke feloma mandrakizay fara tsy adinona izany ry felomindry arabaina aloha rengarandry nomen'Andriamanitra dinga mo manararaotra ihany koa sady mamangy amin'ny fahoriana noho ny nandaozany faravadorao anao eny de misaotra efa rovolana ty oriana vi vo mamangy anahy kosinareo am'izay koa de tsy mba nandevina akory tena farasamy olona mihitsy ka nefa nge de mba pirala ray tapo zao ihany mitondra ny fialantsiny aloha randrira zao vo mbo afaka ny tenanay tsy zany mantsy fa tonga saina tapoka hoe haitoko mony adidika n'olony ratsy ka ity re misy valopy natambatra ato daholo fa tsy haiko hoe nyropatsa ve sa foadranomaso sa fopatsa sa rodranomaso de nakambaka ao zany fa de anjaranao fa de misafidy zay anjaranao zany ianao de aiza misosy kalahery tsony de maro rotaiza raha zandry oko zao razoky tena hoeto miverina any mivolany se satria lalina tsy maintsy zorony ty ka tsy maintsy atrehanay aiza de matikambo lejasy elambotrongo voaomany io ve de andavola raiso ihany aloha mainka ava hoe misy mahametsy ny sasarana rehefa ohatra laha miavinavina randry de eto ty ny afa ilaiko ny fa zao arazoky hoe inona loatra zany ny tena olanao amiko ny lovatsika efa bodonao avokoa aty trankely ty sisany mba anay singa leonay manginona fa iady amin'ny mpanambola ve zay za le teny vokany rehefa tsy mba nandalo fianarana tsy manana boritra direo zao ny fiainany lahy naleony lahy tsy nianatra fanjanona tao an-trano foana hoe eo akaiky ny dada sy neny de reny dada sy neny lasa inona ny vokany zao sisy lahy efa lany ny anjara lovany lahy ny fitiavandrareo koa efa natokany ho any lahy de aleony ray mba ho anay sasany de ataovy zay hitanareo fa mety razoky nareo tsy inona fahefana ankehitriny inona koa moa mba hoainay am'izay resaka taratasy saingy zao ny tsarovy razoky hoe misy farany foana ny zavatra etra ohatray ary to manozina ka zany eto ty volako rehefa tsy mily lahy tony tena sary tiavina mihitsy mandreraka tato
Sasany nona be. Ive tonga sady lahy e. Fa firy sady moa zao e. Ka zengery datany rava tamin'ny 12 androany iha. Ohatray. Fa nga mbola tsy masaka foana ny varitsika. Ka idada le zanako androany tsy nahita fariko. Ka zange data nona be mihitsy e. Ao fa efa nandrahoko mangahazo sy. Rariva toa dia andrahoko vary maina be zany zanako zany fa tsy maintsy mahita volo dada. Zay hony a? Dia hinana mangahazo maina ndray kosa very data. Fa nga tsy mba misy zavatra fa mihitsy ony. Hoatsika zany tsy manam-bola foana. Rinaina nefa isako mianatra mitondra vola foana. Misakafo tsara be zareo dia mahafinaritra be ny fiainany. Hitany koto. Tsy mitovy amin'ireny tsika. Misy ny ambany dia tsy maintsy misy ihany koa ny ambony. Raha manana ny sasany dia misy ihany koa zany tsy manana azony lahy. Dia tsika ve zany ry data le atao hoe ambany? Le hoe tsy manana. Ko manina zany raha makeny ambonitsika dia amin'izay tsika lasa tsara be ny fiainantsika. Fa tia ny lavelony zany e. Fa nga data tsy tia an'izany kosa e. Tsara be nge zany manam-boly zany ry data e. Eny tsara be mihitsy zany hoe manam-boly zany fa zao mianara mafy. Rehefa mianatra be lahy dia tafita dia lasa mpanan-karena be. Ka zany very data tsy ela be kosa. Zary ty vao te 4-ko. Dia data marina ve zany tsy mba nianatra tamin'ny mbola kely? Tena diso dady e. Nanenina tanteraka satria tsy mba nandalo an'izany fianarana zany mihitsy ny fiainako. Zay no nahatonga ny dada miteny hoe mila faharetana letsy ny fiainana dia mivavah foana satria Jesosy anie tsy manadino antsika izany mihitsy rokoto e. Ary andana amin'izay moa primo tia kitapony sy iny e. Dia andao hisakafotsika hony say la ndray tsy noana zany la io Nonako. Ary andao angakanga anara primo ny kitapony sy aloha ny. Ento. Fa inona foana ho any jerijereny lahanariko ito beloha? Tsisy nanan-kanina mihitsy. Za le sy mba mejely amin'ny endrinaina. I mofo be ive lesy dia lany larery. Inona? Eo moa letsy e. Fa nga latsa ny tondraka. Ka dadanay ary lesy tsy manam-bolako. Eo moa letsy rinaina mba kely fotsiny e. Zay ty beto vao manome zavatra ny lisany e. So dia mamindra fahantrana ozy dadanay. Sady kisay larika tsisy nanan-kanina. Mba ratsy saina koa lesy larinaina. Tsy mba namana mihitsy lesy la. Tapitra sahady ve fakandrivotra. Tô vetivety kely. Tia nefa mbola tsy lany. Za nefa bedy raha mitondra ny tia miverina ny an-trano. Aleo rangaharina. Ino misy alika? Toto. Tiana ny toto. Naina kosa lesy e. Ao lesy mba ho anafa ive lesy dia miela ny alika kosa. Maninona zao iny raha mba miela anafa tsy nariny la. Aleo ty ho an'ny alika toy izay ho any lahy. Ao tsara Verandria. Salama razoika. Ny tiako tsara lalandavaka. Ary to manginginy zato isa resy. Tsy hoe retsy akory fa mba manginy. Ka hitako amin'izao mihitsy. Ka ty vala be alaty izao vita raha tsy herinandro. Vita foana io rafatro miady mafy vo mihinany. Dia ara-baky temy mihitsy zany le hoe mitrongo vahoomana. Zao fotsiny rafatro ndalanao asiana resaky. Zay ary na tsy manan-katao tsy mba angalatra zany mihitsy. Zany kosa vetsy efa tsipaky ny miala iny. Ka anaty velona aza
toa tsy aritra fa hitsipozipozy ho faty eo ihany ny farany mbo miteny azy zay randry eny hoay raha resaka vava aloha ny dia anananao mihitsy saingy ty saina kosa nefa ohatrany mirefarefa amin'ny tany zany ianaoko tena mampalahelo anakay ohatra ka raha tsy teo tokoa ve moa saina hiatampinaritra ohatran'izao zay mianakamo randria za ko ty dia ohatran'ny adalako fotoana tokony hanosana vola any an-trano ilosaka mandany andro miresaka amin'izay olona sahiran-dava rehetra zao tako ary-bagagako ndana isao ny volanao fa tsy maninona orikoto fanga dia mbola betsaka ny etimody ataony lao jereo nge ty andro ty fa aliny be ohatry ninony jereo ny lampoziko efa kely sisa efa kely sisako sady zangery data tsy maintsy fitaiko foana ny etimody zay vo matory amin'izay za mahay be dia lasa manam-bola be rehefa lehibe any dady eny le sarzanako fa torizo ny fahendrena dia menara mafy hatrany zay nge tiry data dia vity ndao amin'izay aritsika toriko sady mbola ifomaraina be koa zao rapitsoaka rano so ihany koa fa efa vita teo ny vavakariva fa maninona ho ary papany tsisy fianarana fa tsy hoe pepe io aty amintsika maila ihany fa aty amidezaka lesitsika tiako alefa ny endreny voatra mihitsy elahy saingy elahy ohatra mbola kely loatrako fa zao lesy enry papa ataovy zay aza olany io CP io tsy tia hita ary tsy tia eny koa reto sofoko reto hoe ikotondray no afaka fa ny zanako tsy afaka aza matahotra papa fa ndray ve ny tsy afaka eo sady tsika koa nery papa manam-bola be dia raha manam-bola moatsika zany dia maninona rile kely zao fotsiny matoky lany aho ahy fa raha afaka eo lahy dia zao mifindra ny endreny voatritsika za very papa za mihitsy ka alla mba tena mahazo aina tsara mba mitony fari-piainana amintsika daholo manko ny olona mipetraka any sa hoanao zay lahy za mihitsy ry papa aiza veko za rery nao ampianarina no manao kiraro kotomory papa dia sady tsy manao kapa ny vakivaky tongotra be laha tiako dia mampimerin'aina ka samy hafa letsy ny fari-piainana tsy mitovy ny ambany tsy afaka hitovy amin'ny ambony novinana dia ary nirinify azany koa hianatra be zary papa dia amin'izay manam-bola be mitovy aminao zany dia zany mihitsy fa zao koa eo ihany ny fianarana fa ny miantra aman'olona tena fadio aiza mba miasa saina amin'ny afo za mihitsy fa ny fiainany lany any atao zay mahapetipety azy mamindra fahatrany reny zay indrindra nahazo kilalao be dia be ondro naina osy faly teo dia mba hijery any koa so mantsy dia mba omeny zareo analy any zareo taloriny way io tokoa reo milalao ivelan-tambo reo ry zalahy dia anatonako eny reo manao any lisany fa inona koa nalehan'le belobe ty aty za le tsy mba hiary lalao amin'ny lisany inona koa ty mba kilalao anylahy samy miantoka kilalao daholo ane reo ankizy ireo fangatsy any la daholo zany reo kilalao be dia be reo ka dia raha na daholo reo dia maninona dia mba reo lesiny rahana amin'ny lalao fa ela ty ve aloha efa mitapy sa dala sa mivadika do
Zay tiako io sady inona koa moa mba hain'la am'ireo ka. Ka ndao ary dia mba ty omby tanimanga nambarin'ny daty tiany anay e. Omby tanimanga? Eta ty hoe jereko. Gala mba ty antony, ty raha jereny lahy. Eta ty hoe inona liatsy mba dika an'ity? Ty ve tsy voatompony ohatran'izao to dia vaky? Antray kosa lietsy, amana kosa lesy ny vakilo lany omby kely koa. Lahy kosa lesy e, jereny lava potipotika be le izy. Alazako amin'ny dadanay e lahy. Tsy realisana nefa beko netaka be koto be aloha e. Ohatran'ireny vehivavy reny. Ary to dia hay mabe miala fa tsy mila saribavy zay. Ao zalahy, toy izy ny kilalao antsika. Fa naninona ho azy zanako no mitomany fa nisy inona ndray tany Kampite anay nangery data ny kilalao anay e. Le omby tanimanga namboarin'ny dada ho anay iny. Ay veza vity zanako aty aoka zay ao fa anamboarany dada toa dia tsara tarehibe se rehefa avy eo ondrokoto raha za aminaloha miaraka amin'ireny tsony se fa inona ary ty ankizy tsy tsara iarahana ngereny e. Sady ratsy saina be ngery zalary daty e. Tsy araka amin'ireny tsony aza miaraka amin'ireny tsony hony fa miarahaba fotsiny no azo ataony ze miporofoy aminazy fa zaza endry foana zany zanako zany azo dia ataony dada ohatrany tena izy ny omby koa. ao fa ataoko tena n'le tsara tarehibe mihitsy ny ombony se. Dia ataony dada ohatran'le sadasada kely atsy ambany atsimo fa zalangery data inaina moa zany e. Nahazo kilalao vaovao be dia be izy. Zany vely izy dia faiza hono zany kilalao be dia be zany ka Tsako fa ny antony mamano sady tsara be daholo le izy. ay marina mora bodibody rehefa saiky ny sabotsiko fa ondoko ary dada mahoana litsy fa maninona ho any ato amintsika reriny tsy mba misy an'izany mamy zany e. Taontsika azy dada rery foana ny ato. tena say ary le fanontaniana saripaliana dia inona zany ny avaliko an'ity zanako mandry ity Tono ary dada ahitany koto ny olona rehetra dia manana mama avokoa. dia aiza zany no mamako ry dada ka efa lasa izy lasa aiza koa ry dada fa dada koa zany lasa ny andreny vohatra ve. Dia manina tsy mba makaty amintsika mihitsy izy mba mitondra kilalao anao ohatra. indrisy le sary zanako Why e. To tady hitomano dada e. Sa ditsoka. tena ditsoka mihitsy dada ka ahitany koto lasany amin'i Jesosy neny. Fangamo Jesosy zany tsy ao am-pondray ka. Dada ihany no teny anahazaniko. Eny efa ny tena toerana misy azy dia any an-danitra. Eny e. Dia lasany ahy zany mama. Dia oviana izy no miverina. Ka izy angery koto tsy miverina tsony fa tsika makany aminy. Rehefa tonga ny andro akanjo Jesosy atsika. Zany very dada. Zany efa zany malahelo be any eniko. Ndao tsika ry dada ho any ka. So dia elabe Jesosy voakatsika ty ndray koa. Sady zany ery dada. Maninona lay Ampijaliana ankizy foana e. Indrindra farinaina sy ny namany. Mijaly mitsingeza ary dada e. ao fa teneniny dady reny dia aza miaraka amin'ireny tsony hony Eny tompoko. Dia namboarany dada kilalao be dia be ho aza eny lesy fa inona ary ty ataoniko ty anamboarako vita amin'ny tanimanga ry atambary risy hony dia ataoko betsaka be mihitsy. Dia fa matoky any dada zay fa zao alohany andana maka tanimanga dia amboariko le izy. Dia koa sady tonga dia akarantsika rarivo. Aiza moa le siny kelikiny ry dada? Nataoko akaiky mifatanao lesy le izy Eny tompoko.
Tena indrisy resy ry zanako a. Raha mba nanaiky nianatra manko taloha mety tsy mba ohatr'izao mihitsy ny fiainanaiko. Nihevitra mantsy za hoe eo anilako foana dada sy neny kay ny fiainana dia fandalovana ihany. Mivoala atao randria. Orandria mivoala atao a. Razoky, manahoana aloha se? Efela be zany. Fa misy inona notrony tonga dia mivatrafatra sy tonga fofona be ohatr'izao nareo e. Manosoa aloha e. Zao vele tsy miposiko dia zao mba trano idirako. Tsy miditra any ane tsy a. Fa elany tadiavaka fa tsisy erezay fahatrano lisany. Ngeny ariko, ka ahoana amin'izay ary? Efa ty ady ahoana, dia mbola tsy tezitra dia avereny miaraka amin'ny vava amin'ny teny ty lalaon-janako nalain-janakelahy. Nahoana tsara? Fa elahy ty hoe mareniny mpangalatra ny zanakelahy ka avereny ny zava-janako dia mba mividiana letsy fa aza ampianarina angalatra sady ny ankizy a. Rangaty a, ny zanako a tsy mba mangalatra zany mihitsy na tsy manana ary zahay a ohatr'izao ny fiainanay a dia tsy mba nampianariko angalatra zany ny zanako. Ka ny zanako indray zany lazay lafa mpandainga. Rehefa tsy zaka lesy le fahantrana dia aizany fananako mihitsy ny tsy aizany lisa miaina mampitandrina igny a. Fa inona loatra zany razoko ny tena olanao aminay sa mahitanay tsy miteny anao dia tena ararotina ohatr'izao zay. Dia iteninina koa nefa era be zany fa zao fotsiny mamerina ndray mary mampitandrina ny lahy zay fa lasa veloma razoky dia lasa tsy manao veloma koa zany zato izy. Fa zao dia mba tsoko ariny e. Anarany fotsiny mba hoe raitapo nefa ohatrany sa zay tokoa angamba le hoe ny olo tsy havany manana. Ono alterinaina mandeha tsara ihany ve fianarany lao fa ny CP-ny ka efa manakaiky. Hitan'ny papa, Inona ny hitako? resiko daholo ny ankizy ao ampianaranay fa tsy kotirery. Izy foana ny voalohany. Dia za faharoa fa tena tsy tiako mihitsy zany ry papa. Fa ahoana totony tiresiny lahy Ka mahay be ny iny ry papa tsy dia alalan'izany ary naina tokony zanako foana ny voalohany eto amin'ny tanàna. Fa iza moa ty mba naresety eto amin'ny tanàna iza? Tsy haiko. Tsisy le ty tsisy noho izany tokony mba mahavita mihoatra amin'ny vitako elahy. Mazava amilava izany Eny ry papa, ao fa tena hianatra be mihitsy dia amin'izay za voalohany. Dia tsy maintsy ataoko ihany koa izay ahafahako CP. Eny arafa dia hitantsika eo zany. Fa tsy tia eny mihitsy ny reto sofoko anankiroa reto hoe ny zanaka randy indray no afaka fa niako tsy aho traitray marina haisa misy an'izany po. Andao amin'izay ry koto anainga efa vonina tsara ny zanako Tompo, sady efa reto daholo ny fitaovana ilaina. Dia efa vonina tsara zany. Efa vonina tsara fa dadako zany. Taratasy fiantsoana ahoana afahany ny karatra asao da dino lahy zany. Rendray very data no adino tonga ny ahozy madamanay tonga dia tsy manao fanadinana izay tsy mitondra an'ireny ka zany mihitsiko akandao amin'izay ary fa zao dia taretintsika mbola lavitra ngeny tsy jeu fa zao ny atao tsika menaka angamba anitsy fa tsy anarakarabe sao dia mba tara fiantsony eto. Tia mbo mangazy ty ve zany ry data ny entinany? Eny tsy maninona lesy zany fa inona ry ty dia iny mba ataony latohanaina mandrapatonga ny sakafo atoandro. Ka sao dia tokony hivavaka aloha tsika sy data izay vao mandeha
Sa vao hivavaka? Saika diniko marina. Andao aloha ny hivavaka re. Efa vita very ty zorony nafatarany. Kely sisa ry papa. Reto sakafo reto koa ne be dia be loatra dia tsy lany. Nefa tsy maintsy hohanina ozy mamoa. Janony any amin'izay rehefa tsy hinana tsony lahy. Nokotehany lahy raha tsy hita izay anaovany lazy. Mitobaka ohatry ny inona ireny. Fa hono efa vonona ny velony taratasy fiantsoana sy ny carte d'identité any lahy. Ie, efa atao anaty kitapo. Ary nakaiza koa tiren'ny lahatry e. Andana lesa tsoy amin'izay fa tara. Anaty fiara miandry anisany a. Ie, mama Orikoto amakalo ny sisiny fa misy fiara ngeny. Io tena fiarandronay iny ry data. Tena marina zany a. Jereny data nge tena izy mihitsy iny. Tena mety andeha hanaritra anjanany iny angambako. Raha fatro mihitsy iny. Efa vonona tsara verikoto. En tompoko. Salama Razoky a. Efa vonona mihitsy izy ka arinaina. Efa afaka fa fandraisana anjara sisa natao aty. Zany raha mba namaly akoho ny renaina. Eny ny asa vita ny fampitsarany tena zay mihitsy ka. Zary teo fa saiketeny hoe mekara raha andeha larikoto. Saingy nahita nyty lotonareo mianaka tapoka dia tena tetretretretretre matahotra so dia mandoto tomobile. So matsika oka ihany loka, oka ihany loha amizao. Ty vavanao kosa Razoky a. Lalanareo zorona fa vitanay foana io e. Zay dia tongotra kely io ve tsy ho vita? Ay, dia tohizo are, tohizo ny 11. Andao anaka, andao fa taraiky ny fandahan-karajia amin'ny tolo reto. Andao ry koa tandeha, andao. Andriamanitro, faloza inona indray rety e? Dia nitorindra vatro aho zany, fa dia nilazainy fanangalatra angisany. Tena oatra angina tsy nahatena nahita an'ireto volongisany araka tamin'ny taovany a. Fa dia inona loatra re zany ny tsitiavany Razoky anaty fa ahoana mihitsy? Zao aty a. Potazina ty tsy mahazo mivoaka ty ozy raha feno mandra-pahatonga ny zandary anao fanadihadiana. Dia le zanako zany mba ahoany a? Tena indresiresy rokody kely a. Eny mety gaga izy zao hoe tsy mahita ao an-trano ao. Ny andro ty efa miariva ihany. Dia iza ny anidiny trano? Iza ny ahandro sakafo? Tena marina mafy tsy atahotra rereo iny. Ngiara feno sefo-poko tany koa ty tsy hita mba hoe ifampiresahana akory. Eny mety takoha mandravatro amin'ny vola koa angamba amin'ny masoniko. Fa hoe atraiza tokoa ary mifetra amin'ny fahatrany ty ary ny vola tokoa ve ny rariny eto tany eto hoe Andriamanitro, ampiro ele zanako lahatokana kely iny e. Narakofy amin'ny tananao mahery izy, indrindra fa amin'ty alina ity. Lasa izavona koa ary datany hatramin'izao mbola tsy tonga. Ny andro ty efa miamaizina be ihany. Matahotra tao ka. Dada! Dada! Fa lasa izy dady e. Lasa izy ary dada.
Dia inarery sany nataoko ato. Dia ampirehatra afo aloha. Aiza moa le afokasika avy anyrehatra afo iny? Tikay. So ihany aloha fa efa nampianarin'ny dada nampiasany ty ahy e. Zay fa mirehatra ty. Ary aloha tonga dia ataoko be kitay be. Dia nefa inona moa izany ny andrahoako eto? Aleo aloha tonga dia hitiako ny trano ka. Rehefa tonga eo dada amin'izay dia mandondona fotsiny. Aiza ary dada? Sady miandry asa any se vao mahandro sakafo. Ohatry koto a dada ihany lesy ty e. Mba nanahoana se le janako tato e. Koto a za ihany aty koto. Tena dada izany. Ary efa mazava be ka ihany ivelany ihany. Fa angamaraina sahady. Ao ihany velary koto a. Koto ato ariary dada. Ndrasa voaiko anao. Miangaikaingany lahy e. Fa taiza foany dada ny zovako. Sombony haiko marina. Tena tady ty e. Zany e dada tatsaiko mahataminaly. Ok zay lesy fa efa tompo dada. Ok zay a. Ao fa tsy andeha tsony dada. Ony a. Tsy avelan'ny dada rery tsony koto manomboka zao fa zana ny tena zanany ke koto e. Dia za rery fery dada navelan'ny dada natory tato. Zany ery dada tena natahotra be mihitsy e. Ok zay ho afa manomboka zao a. Dia miara matory amin'ny koto kely foany dada. Ony a. Tsy mandeha tsony dada. Eno a. Dia tsy maintsy averiko ao anatin'ny 2 andro zany ny vidingisan-drafatsy raha tsy zany dia miakatra ny rarahony. Aiza nahitako tonga dia enalina be so vetivety eo. Dada! Dado o! Dada! Fa misy inona ty e? Tonga teo faly. Tonga teo faly ahoana fa inona zany masepitsepitra ny lahy mifatongava amin'ny faly e? Ka hitany dada. Efa tonga any am-pianarana ho no valim-panadina anay. Efa tonga any am-pianarana? Zany ve ty dia ahoana? Efa tany zany lahy? Mbolako. Ka zay nge ny tena niatsoka ny dady e. Dia amin'izay mba samy mahita antsika. Ka maninona moa rano fa andao hiaraka antsika zay lako? Andao dada. Andao aloha fa hidiana vetivety aloha ty trano ty. Andao. Fa inona koty mampitomany lahy? Sa nisy namono tany ray lahy io? Inona ho amin'ny problema ny lahy? Nisy ny daroka? Iza ny daroka ny lahy fa ataoko mahalala ny anarako tsara? Tsisy ka. Ka maninona ny tomany ohatrin'io? Tsy afaka papa. Maninona tsara hoe tsy afaka hoe lahy? Faka moa efa mivaliko sepe. Vo avy tany daholo zay teo. Tena tsy mino an'izany hoe tsy afaka izany lahy. Andao aloha hiaraka hiverina any. Ahoana fotsiny izao lahy no tsy afaka? Tena tsy mitombona mihitsy zany andraso ao anaty fiara ao aloha mandiakaka any vetivety. Arabaina le zarizanako. Tiany dada be nge lahy fa sady endry no mahay. Misaotra dada.
Dadako nge tiako be mihitsy. Zany zao n'izy efa eny amin'ny CEG zao se mianatra. Eny no manono fianarana ny zanako. Za very dada. Eny Ay moa rehefa afaka CP eny amin'ny CEG indray mianatra. Ay, tena faly be mihitsy amin'izany. Faly mody tongotra be foana nge zao dada ny tena tsy zakako. Aiza koa miafy kely fotsiny letsy fa inona ary ty olona matanjaka be io. Sady amin'izay lasa mivadika ozatra daholo zao fiancé io rehefa ohatra mandeha tongotra foana. Za zao dada. Hianatra be mihitsy aho rehefa tonga eny amin'ny CEG eny dia lasa mpanan-karena be ohatr'andrina ainy. Zany eny le sary zanako raha mbola dada koa ny dada dia tsy maintsy tafita ny dada lahy. Andriamanitra koa tsy mila antsika rery zany lesy. Za mory dada o. Tena diso fanatenana tanteraka tamin'la mihitsy arinaina. Tsy ny eritreretin'ny lahy kely akory no mety fahafambarakako. Le ty tena mahatsiravina. Aiza ve ka ny zanaka rahafato izay tsy misy toazy mihitsy eto an-tsaha-volandray tsy afaka. Fa ikotry kely fadirana ho an'indray ny lasa. Finina mihitsy ny ao anaty ati-dohanao Ka iza ny papa mahay be. Fa ilaza ny dondrombelona, ka raha sy dondrona koa ve mo tsy ho afaka Fa ezaka be ary papa. Ezaka be amty. Inona koa mova nasy anatratrony azy ala ve mo tsy efa ampiadana ny lahy reo fananam-be antsika reo saingy hafa ihany le ty zany hoe nianatra zany everiny lahy mova raha tafity ikotry sy Tsy manonona ry dada. mbola tsy hainy lahy zany alasa lahy mivoaka any fa mandreraka any mijereny lahy seperesiko tsy afaka. Eny tompoko. Tele koto be lody. Raso anaovako azy. Sady io koa papa io andavarangana io. Dia ahoana alitirinayna? Inona ny alay Andao e lara iaraka ilalao aminaiko. Kay! Vonjeo papa! Vonjeo! Mata! Vonjeo Fa nanino la? Vonjeo re olona fa... Fa nanino la naina? Vonjeo! Misy enina tia! Orkotoa! Fanatao inona inona ray sana! Vonjeo papa! Mata! Natosiko! Sisarapy kiraka ny davarangana ito lahy! Natosiko! Sasarotsy nanino anazoko. Manginy lahy! Io davanatosika lanaina! Natosa mafy be atenetsy Langa zany tompo. Tsy nanosika zany aho. Hita fanatosika lahy! Tonga de tsapiraka ny davarangana ito lahy! Aiza koa ny azo be teo! Natoso mafy be mihitsy papa! Datanayna. Tsy tena zany Ka tsy nanika. Ty tena zaza rasy taiza mihitsy matoka rano Iza Apio! Natoso mafy be mihitsy Tato. Mararia. Relanto. Kotoa. Kay. Fa nanino la ty Marary be daholo ny vatako ray manontolo. Fonona tata. Fa vonisy Fonony tatanay. fa inona daholo ty ratra mahazo an'se ty jereo maratra ny ranjo tanana fa hoan zao Azako tiana aloha tatany lambosiko. Marary be nareo tena ohatrany tsy rarony kosa aloha zao mariny Kay. fa ninona ose io Ka lazainena hoe namono anazy ny any efa za tsy mikasy tananazy akory. na velo mandroso ato rano ato Kay. tena tsy vanina mihitsy zany raha olona
Tena za kosa aloha nitsanaiky an'izao mihitsy e. Efa diso tafahoatra kosa la ataony Rafatro a. Tena marina e. Azafady kely aloha ny Razoky e. Inona ny lahy sa anaty zany le vola? Raha izay volanao a averiko foana iny. Fa naninona anao moa zany ny zanako ny de noratrainao ohatran'ireny Mba moramora ty vava larandry a. Ny zanak'elahy tsy mahay mena avy any amin'ny fahatran'isany any de zanako mipetraka tsara eo amin'ny sezam-piadanana no tsy aiza miaina. Tandremo a. Ny zanako mihitsy ry Rafatro ny tena be fialonana nya iny na mahatra azy tsy hanao ratsy amin'ny namany zany mihitsy. Ay, de zanako ndray zany lazay lafa be fialonana. Rehefa tsy voafehan'lahy zanak'elahy de aleo no voankazy. Sasa madiditra tsy misy lavanazy. Raha zany ngamba le zanako tsy amin'ny sakafo be otrikaina de mino mihitsy afa tena maty teo mihitsy. Zanako aloha mifehezina tsara aloha ny Rafatro hita mihitsy nareo hoe mpianaka e ny ataondray ny any ny ataon-janany. Zao fotsiny randria. Aizany zanako mihitsy ny tsy aizany lisa miaina. Fa raha zao no mitoy de hifankahita tsara. Nataony ohatrizay kosa Rafatro lefitra andry. Fa ty zanako kasikasiany ty kosa tena ohatran'ny zakako mihitsy am'izay de nanaparanareo ny sain-dratsinareo mihitsy. Rehefa mangina fotsiny zay de ataovy ampy anareo zay mba matahora ihany Andriamanitra Razoky tsy haina impiry eto ambonin'ity tany ty angetsika e. Aza be resaka lety vakale ty tsore larinaina. To sady tsy any amboniny to tsy aty ambany koa. Lasany amin'ny dokotera izy. Fa nga papa tsy ny asa. Ny zavatra diniko fotsiny resy de niverina vetivety aitoko mo reny landro any no mila mandeha misafo any amin'ny dokoterako. Fa hono ary papa? Inona indray ny antanila? Farikoto reny vety avatsika. Raha ny tokony ho izy tokoa aloha de avatsika reny. Sange ny ory resy tsy ava-manana. Aza vao kely ery papa? Zao fotsiny minary la tsara, minara mafy de ho azo lazany anorina kely. Papa ko zany. Zay ry koto fa lasa azy ilaozana ny tanàna rehefa milalao se de eo atokotany eo ihany milalao aza mandeha lavitra mihitsy. Fa data aloha zany zao aloha andeha ho aizy ka dada andeha asa hitady voly se ty koa ko maninona ary ny dadany tsy mitondra angady. Ay ve androany ohatrany tsy asa tany ka tona brikery avalan-tanàna iry fotsiny androany. Ka za koa zany andeha araka mitady taona brika aniko de am'izay tsika mahazo voly. Ay la ko ohatra maninona de ataon'la inona moa zany mivola rehefa mahazo e la ividianako fitaovam-pianarana fa data nga sady neny amin'ny sezinge olo data lasa mitombo ny fitaovana ilainy. Zay aloha de marina e tsy mitovy neny amin'ny CG sy neny amin'ny EPP ka zaniko. fa zao koto tsy anjaran'ny lahy mihitsy ny amin'izany fa anjaran'ny dada no mitady vola. Azo lahy ny ataon'ny lahy de mianatra tsara de zay. Ka za kosa nge mba te hanampy any daty eny letsy fa na izany nefa de misaotra ny lahy mihitsy natan'izany hoe fanampiana ny dady zany fa raha te hanampy any dady lahy de mianara mafy tohizo ny fahendrenana anany lahy ony Kotoa! Or kotoa!
Ahoana tompoko? Vetivety aloha ny se aty. Ahoana zay ry dada? Manao inona aloha ny se zao e? Nanisaka an'le kitay fa mitady ho tratra ny alika le izy. Fa inona dia davany dadana? Dia efa voizaka daholy. Efa vita daholy. Ka zao ary irahako vetivety aloha ny se io. Irahan'ny dada ho aiza? Ka ny ambom-bola keny amin'ny rambelo e. Andro anariva manko ny lazainy fa hoe amerenana an'izay volo zay. So ihany zany fa tsy dia nandody vatana beko. Dia tsy misasatsony zany. Eny le tsy maninona zany fa zao rehefa azony lany vola dia mividiana labozia amin'le 200 patsakely eo amin'ny rafao. Eny tompoko, lasa aloha zany. Zao ny tsoko an'lisa mitsamma lasa ry avaratana any ary koto. Mety ndrahana angambo izy teo fa zao ny ataotsika. Endrasantsika eto izy fa tsy maintsy mandalo eto ny lalany rehefa miveriny. Dia zao ny ataotsika rehefa mandalo eto izy. Elary faly manarinaingana ny lohany amin'ity gony ity. Za setra kosa tonga dia manala ny akanjony. Tandre am'lisany sao mamoaka feona amin'teny fa toratsika izy dia avy eo tsipitsika ao anaty lobolobo ao. Zay sady efa hidy ary izy iny lesany. Andao iafinao ambadika ty lobolobo ty aingana. Mangina amin'izay fa efa ino izy miomany lary faly efa miariva ihany. Fa lasa izary koto mbola tsy tonga foany. Sa mbola tsy torambelo. Nefa na izany azy. Mety varindalao miaraka amin'ny namany indray zao le bandindry. Andrasy mihitsy aloha no jereko any fa ohatran'ny tsy fomba ankoto mihitsy aloha zao hoe irahana dia mivily lalan'izao Tsy mety mihitsy ho ataony koto zao. Ro jereko any mihitsy aloha. Mety ny andran-drambelo zany koto matombola tsy mifanena amiko aty foana. Ny lalana nefa ty efa isasaka. Amin'izay koa dia mbola tsy hitako hoe hipotra very epitery ihany ve na izany ary? Ary inona koa zany zavatra vohitsako zany? Andraso hoe jerena. To labozia. Ty labozia nisy akoa ty. Mety any olona no vidiana zao ty dia latsaka tetiko. Alora angaha hoentina vasitranay koa mamanina labozia koa tonga any an-trano. Ary inona koa rehetra? Andraso aloha nanatona kely mihitsy. To patsakely reto miparitaka reto. Fa ahoana koa ary zao patsa, labozia. Zany zavatra zangy ohatrany hoe entana nasaiko ny entiny koto daholy nasaiko ny vidiny. Ohatrany tsy azoko Ary inona zany? Ohatrany misy zavatra mikrofodrofoka be ao anatin'ny lobolobo io. Ohatrany tady atahotra zany Fa alika sa olona? Ohatrany misy zavatra tsy mazava mihitsy ka. Nefa na izany nefa aloha jereko eny ihany ka. Lanitro? Tena olona ty ohatrany misarona gony ty ny lohany. Fa izy ary ty andraso le vahany ty gony ty. Andriamanitro? Atao ikoto? Dada. Ikoto? Fa ho zao?
Fa inona ny nazo an'izay ty e? Tena tsy haiko ry dada. Nisaly avy teny Andram-belo iny rehefa nandalo teto aho dia nisy nanarina tamin'ity gony ity ny lohako. Zany ve? Ny sasany nanala ny akanjoko dia namatotra ny tanako sy ny tongotro. Jereny dadany marary be mihitsy ny lamosiko. Hitako mihitsy olona lamosina zay vao maharatra mihitsy e. Mety kika an'ireto ratsakazo reto angamba. Ohatrany tena tsy rarony kosa alohany zao fa zao aloha e tsy fantatry se hoe iza ry zareo reo ka tsy haiko angery dady e, satria zareo tsisy namoaka feo mihitsiny. Momo masoko koa efa nitapenany tamin'le gony dia tsisy ninona fantatry tsony. Na zany zava-misy zany e. Zao ry koto andao aloha nandeha hody dia any an-tranontsika miresaka. Ka mangatsika be angery dady e. Ka ny akanjony se lasa ny zareo daholo dia zay mampangatsika an'se fa andao hody londry. Le ambobola angery dadany anatin'le posy pataloha daholo e, dia ahoana zany? Andraso ery poto Fa misy inona ry dada? Tohotra mivongy za amin'ny varavarana nefa oatra nidiko tsara talohan'ny nandehanako e. Fa ahoana koa ary zao? Fa ahoana koa zany ry dada? Andao aloha ndeha hiditsika. Sa hitako marina. Tena nisy niditra tato ry koto nataony seza moa ny afakasika Tsy tadidiko koa. Andraso vetivety aloha e. Ay, ty ry dada. Aiza ty le izy ty. Andraso aloha narehatra vetivety hoe ty. Lanitro. Fa inona re ty e? Tena nisy namaka ny tranontsika ry koto tena loza. Lasa daholo ny etantsika ry dada. Jereo raha tsisy entana tsony ato. Lasa ny hatramin'le latabatra kely fianarako teto. Mifandriny. Fieritsika ry dada. Oka aloha ny koto aza mitomany aloha se fa inona ary ty e? Tsy maintsy azotsika zay nangalatra nyreny etanyreny. Inoko fa mbola tsy lasa lavitra mihitsy angamba. Mba iza loatra reny navanina an'izao zavatra zao e? Efa izao ve mifahatrana dia mbola misy misopatra ihany e? Sao dia mba tsy mety kosa e. Azao ry koto tompoko. Andraso vetivety eo aloha ny dada. Tsy maintsy mampandremy manodidina sy ny sefipoko tany tompoko. Indrisy ry fahatrako tena miangatra loatra kosa ianao e. Aiza veragna dia ny kely mba ananana indray ty ny lasan'ireo tsy matahotody. Eny e, mialo mivitako ihany fa nen'le zanako ahoana. Atraiza mifetra n'ity fahoriako ty. Koto le zanako vao tonga teto ambonin'ity tany ty dia ngidy no nitsena azy. Mety mbola hiratra ihany ve ty fiainana ity indray androany e? Eny e, tsy haiko. Na izany nefa dia misaotra anao Andriamanitra fa efa tafiditra soamatsara eny amin'ny tena zay nge le zanako e. Tena faly sahirana ankehitriny. Andeha hianatra nefa fitaovana tsisy. Ny fitafiana moa amin'izany dia neny akoditra ihany sisany eto am-pelatananay. Tena indrisy resy ry kodikely koa. Tsy afa-manoatra dady, tena tsy afa-manoatra. Tato! Tata! Ty an-dakozia lesy. Fa tady anangala? Fa hono ary dada. Ahoana zay? Inona zany ry dada ny fitaovana entiko anam-pianarana rapitso? Zany mihitsy angery koto ny mampiasa ny saiko eto e. Zao angamba andeha ataontsika. Aleo aloha ny lahy
Tsy miakatra rapitso. Andray kosa ry dada fa maninona? Ka mbola mitady fitaovana hoentina makany am-pianarany dady. Ka zany ry dada na mbola tsy mitondra fitaovana aza tsy maninona e. Ka hoana zany ny akanjo lahy, ny aron'akanjo lahy nge tsy maintsy hoentina zany sa tia ny lahy mibedy any sa manana aron'akanjo. Zany e mbola manana an'ity akanjo ty ry dady e, mba ty mbola tsara be mihitsiny, maloto kely fotsiny. Eny mbola zaza marina lahy, fa zao ny sekoly nga naika an'izany tsy maintsy tomombana daholo ny zavatra rehetra voaken'ny sekoly. Ry dada aloha fa efineny aloha rapitsy fotsiny nge. Ka tsy mety ho azy zany fa mila tena manana n'le aron'akanjo ohatran'ny mangamanga iny vo mety. Tonga ry dada! Dada ô! Ohatry, ary ino ny reto zavatra hoentin'ny se aty reto e Baoritra reto. Fa atony se inona zany baoritra aloha ny Ka hitany dada, tapatapahako reto Ty reto aloha no ataoko kahie. Mety reto nge ry dada mety anoratany. Tena mampalahelo amin'isy ty zanako ty marina saingy tsy afa manotro dady. Fa maninona dada? Tonga de tafapetraka mihitsy. Ohatrany narary tampoka teny lohako. Maninona ry azany? Kotoa. Ahoana zay ry dada? Ohatran'ny fanina be zany Fanana tampoka teo koa dady e. Koto. Mba ako rano kely aloha nosotroko. Andraso vetivety ary. Andriamanitro, fa naninona tampoka teo ary Ohatry marary tampoka zany ny lohako. Ohatry misonitra be koa zany. Ambava foko zany. Ohatry mazavina daholo zay jeren'ny masoko. Ty le rano dada. Ty le rano aloha de sotroy. Oy, to vilana nesa ny vavany dady zany e. Eo aloha ty sotroy. Falazaizako ary le zalahy iny. Nefa ny hafa ao an-dakozia zany nge ohatra manepotra tanteraka mihitsy. Orkoto! Andrasa aloha ny ary nety mihitsy fa tsy. Nefa nge za zany efa ohatrany reraka be zany. Tena ohatrany kely ny heriko marina. Tena ohatrany manepotra tanteraka mihitsy zany setroko zany. Tena fanina marina. Hoe tena tsy afa mamindra tsony tongotra. Miodina tany aman-danitra. Matya! Wai, fa inona koa zany? Andraso lohitra ka. Wai, dada! Tena dada ty mitarapoka be ty. Dada! Dada wa! Fa naninona aloha zany dada teo e? Koto fa taiza lahy Ka nasay mamamfaly naka ny randro zareo ngia de menka eroa e. Jereny dada. Reto le izy reto.
Ive zany very koto. Io fa manino dada mitomany fangatsy mahafaly any dada kozy zany e. Tsara fanabenga reny ry dady. Manome tsiny ny tenako alezakehitrindry koto a. Tsy afaka mananao tena izay nahasambatra ny se ahy e. Mahatra lesitsika ry koto a. Okizay ry dada ka. Fafako amin'ny akanjoko ty ny ranomasony dada. Ao ty mangina amin'izay moa e. Sandray zalany tetika manavaka. Rehefa mandalo eto koto rehefa le mirava mianatra iny dia esoritsika ny akanjony dia avy eo atsipitsika ny anaty rano dia lisany konko avy eto dia tsoraka miaraka aminy fa tsy mahay milomano iny indrindra rehefa lalina be ohatran'le etsy andafy avaratsetsy io. Zay miomana daholo amin'izay ary lisany fafahiny izy iny. Manahoana daholo ry zalahy? Salama letsirikoto avy nianatra angala zany. Fa inona ty natao ny lisany eto? Ilomavy e? Ie, iaraka aminay ngala andao e. Tsy azo ilomanisana angeny ty eto e. Lalina be io. Tsy maninona zany io. Zay rehefa milomano eo foana. Ao fa ampianarinay lahy e. Zangely ty mbola hianatra raha rivarinainy e. Za ny olona miditra amin'ny raiko. Ela be zany e. Tsisy miala zany eto. Io ry zalahy. Tonga dia sambory. Tonga dia esory daholo ny akanjony dia angalisany. Atsipazo ao anaty rano. Fa lisany velo ty adala. Ao rangalisany sady be tokoa raha vao fantatry dadanay hoe ny lomano. Akay, marary ary zalahy. Zay. Atsipazo amin'izay. Veloma letsy e. Io fa tsy mahay milomano. Jereo fa bitabitaka fotsiny. Io fa milety. Ary mayakiletika be Oay. Ary to tsy mipotra tsony. Lasa izy. Odio! Tatankoto Ohatry. Odio! Manosoa e. Ohatry. Ary tonaina fa misy inona? Lomano ery tsy tafara ikioto. Hitanay izy nitsoraka tao. Maninona tsara hoerinaina? Lomano ery amin'ny tsy tafara ho akioto. Orlantro. Fa inona koza nataony koto zany e? Fa lozy inona indray rety? Ando aloha nijerena an'izy. Adao. Tsy kose. Fa inona rety natao lary koto Afa misy inona to e? Nitsoraka tao anaty rano kioto dia tsy mipotra tsony. Mato ny zanako re olona. Mato ny zanako ponjeo re izy. Tsy hitanao va reo vata andeha labe dia be mikarika manao ny ainy tsy ho zavatra ao anaty rano reo e. Fa marenina ve ianao randre? Inona koa ary ty labe ranomaso ty? Efa ho adony roa ange zay dia mbola tsy hita foana kosa ve? Tena aza hitako mariny. Maty ve zanako sa tsy e? Mbola karohana aloha fa iza mbola mikirapaka ianao randria. Fa ono fa nga dia tena tsy zakany kototsony mihitsy ny fahantrana miantsady aminy no dia niafaratra amin'ny famonotena mihitsy. Izy ary nanala akanjoko. Jereo angereo lomano mihitsy izy. Azy loza lale zany koto azy loza laty ralany mahatra kely ty e. Tena mafy zao e. Tena mafy.
Efa herinandro izay nandao zany kotoa. Tena mangidy tsy telona ny fiainako e. Alaivo koa hanaraka anao e. Alaivo hanaraka anareo mianaka fa tsy zakako tsony no mitondra an'ity. Zoko ana mpitondra anaty e. Tena efa kely sisa zany haiko zany. Tena reraka. Tena fahoriana ny namely ny tontolo mpiainako rehetra. Kely sisa ty andao an'ity tany feno faratsiny ty ahy. Ty misopatra. Tsy namany ty tany ty tsona fa Roberta. Judas Pitia. Asa soratry Zokorandry na Akora Voasedra. Ireo namelona ny tantara Faly, Daly, Liva, Lalison Niaraka tamin'ny Lirika. Nandrindra sy Nana Totosa. Oliva Soa Rakotonijina.